Fandaharana iray vatsy iray aina. Fandaharana iray vatsy iray aina. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Herliva Razafy Manantsoa. Isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy fahefany ka hatramin'ny 5 ora sy fahefany eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Dia miaraka indray amin'ny Herliva Razafy Manantsoa ianao ao anatin'ilay fandaharana iray vatsy iray aina. Araka izany feokira ifamatarantsika izany dia misaotra ny tompo indray. Mbola omety fotoanty tsika ahafahana fampizara izay rehetra tiany tompo omena antsika sy ampianarana antsika indray. Fifaliana ho ahy indray ny miaraka aminao ary dia maniry indrindra ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ho amin'ny ankohonanao izay mandray hatrany sy manaraka ity radio Vaovao Mahasoa ity. Alohan'ny hanomboantsika ny fotoanantsika androany dia hivavaka isika. Andriamanitra rainay, lehibe loatra ianao, tsy takatry ny sainay ny fihevitrao sy ny fahalehibeazanao Andriamanitra. Izany indrindra no mahatonga anay mideranao, manandratra anao satria mpanjaka ny mpanjaka ianao. Ianao no nahary izao rehetra izao ary ianao no mihazona azy, ianao no antony, ianao no namonjy ary ianao no mitahiry. Saorana ianao indrindra Tompo, mbola ahafahana indray miaraka eto amin'ity fandaharana ity, miaraka amin'ireo mpanomponao maro, ireo olonao mahatsiaro milanao satria ho any amin'iza tokoa moa izahay Tompo fa ao aminao no misy ny fiainana sy ny fiadanana. Kehitriny raha hanomboka izao fotoana izao zahay anatin'ity fandaharana iray vatsy iray aina ity dia mangataka indrindra anao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahinao masina manatrea anay, mameno anay ary aoka tsisy voambara fa izay rehetra sitraponao. Ahafahan'ny olonao mandroso sy mitombo amin'ny fahalalana tsaranao, mitombo amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Dia misaotra betsaka Tompo fa mbola sitrakao no mbola iarahanay. Ary dia ianao no ampangina izay mety ho feo rehetra tsy ahafahanay mandre anao, fa ianao ilay Andriamanitra tsara sady mpanao tsara, ary ianao no tiana hoe nona hatrany hatrany. Dia ho anao ny dera sy ny aza sy ny voninahitra mandrakizay. Misaotra indrindra Tompo. Amen. Iaraka amin'ny tarika Riza Solondehibe indray tsika amin'ity androany ity zany izy no aniranelana ny fandaharantsika amin'ny alalan'ny hira sy ny hafatra izay hafatra ankira nampitondra ny Tompo zany an'izany mpanompony zany. Hideran'ny Tompo tsika sady hisolo ny fifandraisantsika tanana. Riza Solondehibe derao. Find
mino fa niaranderan'ny tompontsika atao anatin'izay hira zay ary tsara tokoa no mideran'Andriamanitra ary eny hira fideranan'ny tompo reny a dia mampandositra ny devoly sy ny miaramilany reny akoatran'izay ihany koa dia manome hery mampatanjaka atsika reny anaotrehany mety hoe fahakiviana anaotrehan'izay mety hoe fahaverezan-kevitra anaotrehany mety zavatra andalovantsika rehetra mahatonga alahelo rehefa mideran'ny tompontsika dia matsiaro hoe misy herin'Andriamanitra tokoa midina ao anatintsika manampy antsika ahafahana mitraka eo amin'izay rehetra ataontsika ary zay no mahatsara mideran'ny tompo ary Andriamanitra tokoa dia mila deraina hatrany hatrany anina zavatra mitranga eo amin'ny fiainana dia Andriamanitra tsy miova fa izy lehibe foana, izy mpanjaka foana, izy Andriamanitra fitiavana foana dia deraintsika hatrany hatrany izy anatrehany izay hainantsika isan'andro san'andro mampatanjaka antsika ihany koa zany. Efa nijerytsika teo aloha amin'ny hoe olom-baovao ao amin'ny Kristy araka ny Korintianina 2:5-7 hoe fa raha misy olo amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao ireo. Nijerytsika tamin'izany ny hoe manandanja ianatrehan'Andriamanitra ny olona izay efa novonjeny zany satria nataony hoe zanany lasa zanak'Andriamanitra zany ary manandanja aminy zany zanany zany ary mila mahay miazona izay lanjantsika eo anatrehan'Andriamanitra izay tsika ianao zany tsy rehefa zanak'Andriamanitra dia mandanjanja eo atrehan'Andriamanitra ianao ary mila hainao ny miazona an'izay lanja omen'Andriamanitra anao zay. Tsy isika indray zany tsy za tsy ianao indray no anambany ny tenako na anambany ny tenanao hoe fa anaiky na anaiko ambanin'ny hafa zany tsy anambany tena na anaiko ambanin'ny hafa na ambanin'ny zavatra mitranga na ny zava-misy fa tsy manova antsika eo anaty toerantsika eo anatrehan'Andriamanitra izay mety ho zava-misy sy izay mety ho fiheveran'ny hafa atsika fa itsika dia manandanja hatrany eo anatrehan'Andriamanitra tsy izay tranga iainanao na izay zava-misy iainanao zany ka mety mampatonga anao hoe ho kivy na ny fomba fijerin'ny hafa anao ny mahambany anao fa ianao dia manana ny lanjanao aza vela hanova ny lanjanao izay omen'Andriamanitra anao ny zava-miseho eo amin'ny fiainanao dia tady ito fa zanak'Andriamanitra ianao nomen'Andriamanitra toerana manokana eo amin'izany mahazanana zany. Zay no hitantsika teo aloha ary ao anatin'izay maha-olom-baovao izay ihany koa dia jery zavatra anankiray tsika amin'ity androany ity. Jery zavatra anankiray tsika ny amin'ny hoe rehefa zanak'Andriamanitra ihany koa rehefa olom-baovao ihany koa dia mila manana fieritreretana miabo, manana ilay antsoina hoe pensée positive zany, fieritreretana miabo. Fa andehantsika mbola anaraka hira anankiray, ilayntsika amin'ny fanatrehan'ny tompo amin'izay ataontsika rehetrarehetra, mila an'Andriamanitra tsika, ilayntsika izany fanatrehan'ny zany zavatra tena manandanja hoe eo amin'izay ataonao, amin'izay alehanao sy ataonao isan'andro san'andro na amin'ny minitra na amin'ny oranao dia hoe
mbola mahatsiaro ny manatrika anao Andriamanitra, mbola miaraka aminao Andriamanitra, fa raha ilaozana Andriamanitra ianao dia izay no ratsy indrindra. Reza solondehibe eo amin'ny fanatrianao.
Zany tokoa Jesosy, ny eo anilanao no mahatsara anay ara-lavitra anao zay dia very ary zany no tenanao hoe endro very zay lavitra anao fa haringanao zay misitaka mijangajanga. Soratsika hatrany nitarika rizalasolondehibe miaraka amintsika ao anatin'ity fandarana iray vahatsira iaina ity eto amin'ny radio vaovao masoa irahanao amin'ny mpampitan'Andriamanitra Erliva Razafy Manantsoa. Mijery tsika ny amin'ny hoe olom-baovao manana fieritreretana miabo. Pensée positive zany. Olom-baovao ao amin'ny Kristy manana fieritreretana miabo. Betsaka ny zavatra iainantsika isan'andro. Ary eny amin'ny fiainantsika eny dia misy zavatra sarotra lalovantsika. Misy zavatra samihafa miteraka fifaliana, miteraka fahoriana, mahatonga alahelo, mahatonga fanantenana, mahatonga hatezerana zany. Eo anatrehan'ny zava-misy, eo anatrehan'ny zavatra mitranga, dia ny fo sy ny saina sy ny fieritreretana zany no miatrika an'ireny zavatra samihafa zay iainantsika ireny. Na falitsika, na tezitra, na malahelo, na feno fanantenana, na misy zavatra zay hitrentsika hoe ratsy, ny fandraisana ilay zavatra, dia ireny zany mahatonga antsika anjombona, na ho mirana, na ho falifaly zany. Ary ilay antsoina ao anatin'ilay singa iray mandrafitra ny tena zany ilay hoe na ilay hoe aina. Io zany no hiatrika an'izany sy miatrika an'izany trangan-javatra samihafa zany. Dia tsy aka ohatra, na afaka fanadinana ny olona anankiray, na tsy afaka fanadinana, dia izay aina izay, izay amma izay zany hoe ny fo sy ny saina sy ny finihavana sy ny fanapa-kevitra, ireo zany no mandray azy. Misy maty amin'ny olona akaiky, na fianakaviana, na vady na zanaka, na olona namana akaiky, dia ny fo sy ny saina sy ny fieritreretana, ireny zany no metraka azy. Atao hoe veriny ve ny volanao sa nahazo vola ve ianao? Tsy mandeha ve ny asa fivelomana? Lasa nanan-karena ve? Tsy tsara ve ny vokatra tany an-tsaha fa kely ve ny vokatra niakatra tany an-tsaha? Zay zavatra nantenaina ve ohatra hoe ny amin'ny fiompiana nieritreretana hoe raha miompy ianao ka hoe be voky zany nieritreretana hoe folony zanany lasa roa ve? Tsy mandroso ve ny varotra? Misy marary ve ao anatin'ny ankohona, anatin'ny fianakaviana, marary ela atao tsy hita zay fahasitranany? Maditra ve ny vady? Endry ve ny vady? Maditra ve ny zanaka? Endry ve ny zanaka? Reny trangan-javatra samihafa reny zany dia ny fo sy ny saina ary ny fieritreretana sy ny finiavana izay no hietrekany zany sy mandinika ny amin'ireny trangan-javatra reny zany. Ary natrehan'ireny zany dia izay ny zavatra hojerevantsika androany, mila manana fieritreretana miabo. Mila manana ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe pensée positive zany. Satria raha ohatra ilay trangan-javatra zany ny andraisantsika azy, ny andraisan'ny saina sy ny fo azy hoe mahafinaritra, tsara, dia efa tsara izy zany dia ireny zany no miteraka fifaliana, miteraka lasa miramirana anao, lasa miova mihitsy ianao zany ny fiainanao zany dia lasa feno, hita hoe feno fifaliana zany rehefa tsara ny fandraisana azy. Fa ohatra kosa ny nandraisan'ny fo sy ny saina sy ny fieritreretana azy mavesatra na ratsy, dia eo amin'izay no miteraka fahakiviana, miteraka alahelo, miteraka hatezerana zay rehetra mitovy amin'izay zany. Dia eo anatrehan'izay zany no hoe marina fa mety ho mavesatra tokoa ireny zavatra ireny, mety ho sarotra tokoa ny miatrika azy. Fa andehantsika hianatra amin'ity androany ity hoe andao hanana fieritreretana miabo. Hanana fieritreretana miabo na ny amin'io avy, indrindra zany, na ny amin'ny ankehitriny, na amin'izay mety ho hatrehana zany everan'ny saina sy ny foa fa sarotra ny miatrika an'izany toe-javatra zany. Sarotra ny miatrika an'izany trangan-javatra iainana ankehitriny zany. Dia andao ilay aina ao anatintsika, ilay singa iray mandrafitra ny maha olona. Satria ny mandrafitra ny maha olona dia eo zany ny antsoina hoe
vatana atsoina hoe koro zany de eo ny ainana ny hoe amma le ndresantsika teo ny fosiny fieritreretana sy ny saina ary ny fanahy zay atsoina hoe esprit zany ka ilay amma zany ilay aina izay etrikany reny zavatra eny sy makafanapahakevitra am'ireny zavatra eny ho jerevantsika androany hoe mety ho betsaka tokoa ny zavatra iainana miteraka alahelo sy fahoriana sy atezerana sy fahaverezakevitra fa andetsika hianatra anana fieritreretana miabo ijery hiarina ao anatin'ireny ka anana fomba fijery ho any amin'ny fahatsarana any amin'ny fomba fijery ho any amin'ny fahombiazana zany na de eo aza ny zavatra zay iainana mety mandreraka fa raha ohatra mantsy ka tsy manana fieritreretana miabo tsika de reny trangany zavatra eny zany mampatonga atsika lasa ho difitra ao anatina fahakiviana ao anatina faharerahan-tsaina ao anatina fahamoizam-po ao anatina fahaverezakevitra fa andeha tsy hijanona eo am'izany fotsiny tsika fa andeha anana fieritreretana miabo satria tena ilaitsika ny manana zany ilaitsika ny miatrika an'izany fahakiviany zany ilaina ny miatrika an'izany atao hoe fahaverezakevitra zany fahamoizam-po zany tsy maintsy atrehan'ireny fa tsy avela andifitra tsika satria zanak'Andriamanitra tsika efa olom-baovao amin'ny Kristy isika mety mandalo amin'izany daholo ny zanak'Andriamanitra rehetrarehetra ny olom-baovao rehetrarehetra kanefa ny ampiavaka atsika de ny hoe na de eo ary reny de anana fomba fijery miabo hitraka ao anatin'ireny fa tsy letika ao anatin'ireny mety koa aza olona mihitsy ny mety mandetika atsika fa na handetika atsika asika de vitantsika tany amin'ny voalohany hoe manana ny lanja atsika izay nomen'Andriamanitra atsika sika ka tsy andeha hitoetra ao anatin'izay fahakiviana sy fahaverezakevitra sy alahelo sy tena hoe mety ho tratrana depression mihitsy aza angamba fa zany fomba fijery miabo zany zany fieritreretana miabo zany de anome ery atsika zany ananatsika fahavitriany zany ampatanjaka atsika zany anome atsika fanantenana zany ananatsika mitsona amin'ny teny frantsay hoe bonne humeur zany satria raha vao tsy araka ny eritreretana tokoa ny zavatra mitranga na tsy araka n'izay atenaina ny zava-misy eo am'izay vokatra atenaina amin'ny zavatra zay atao evitantsika eto hoe na misy trangany zavatra zay mety hoe fahafatesana na tsy fahasalamana maritra na loza tampoka hoe accident zany mafy ny mandray an'ireny de lasa sahirana ny fo reraka ny saina kivy zany fieritreretana zany ohatrany tsy te eritreritra tsy mivoatrany hoe ketraka tapotra teo ny eritreritra fa ohatrany hoe tsy afa-miatrika atsony anatin'izany alahelo akiviana atezerana fahaverezakevitra izany sika fa na de eo azy zany de ndetsika hiteny tahaka andry Jesosy nydrehibe hoe ianao no heriko iaraka am'riza ndray tsika am'ty hira ity hoe ianao no heriko de ny tompo tokoa ny no herintsika anatria n'ireny fahaverezakevitra anatin'ny fahakiviana fa tsy anaiky hitoetra anatin'izany fahaverezakevitra sy fahakiviana zany sika ianao no heriko Jag know the way.
soa fa manana ny tompo isika, manana an' Jesosy Kristy ilay efa namonjy antsika ary izy no herintsika. Izy ilay Andriamanitra efa nandresy ary mbola mampandresy antsika ihany koa. Dia tsika hijery ary eo anatrehan'izay mety hoe vakiviana zay, ahoana no entina miatrika, ahoana no entina miatrika ny ananana zany hoe fomba fijery mihambo zany. Zao ny ten'Andriamanitra moa zany zay entina hanomezana fanantenana anao zay mety ho kivy, mety ho ketraka eo anoloanan'ny ady izay atrehana. Jeremia 9:20 teny mety efa hainao loatra zany, fa arakaraka ilay fomba handraisan'ny ny eritreritra ho azy, arakaraka ny handraisan'ny sainao azy, arakaraka ny inonao azy no mampisy akony eo amin'ny fiainanao any zany. Zay tompo efa niteny hoe mandehana arak'izay inonao, aka ho tanteraka aminao arak'izay inonao. So zany teny tompo zany. Izaho mahalala ny hevitra iverako anareo dia hevitra mitondra fiadanana fa tsy loza. Izaho mahalala ny hevitra iverako anareo dia hevitra mitondra fiadanana fa tsy loza. Ho koa izy ao amin'ny Isaia 2:20, andininy 2:20. Isaia 2:20, andininy 2:20. Izao no lazain'i Jehova, dia ny iray masiny Israely, dia ny namorona azy, ny amin'ny zavatra ho avy no anontany aho, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Fantatrao loatra zany teny tompo zany, fa manahoana no fandraisan'ny sainao sy ny fonao azy, manahoana no fandraisany, ahoana ny eritreritranao mikasika an'izany teny zany. Fa ny zava-misy tokoa mantsy dia izao, misy teny anankiray na misy trangan-javatra anankiray dia samy manana ny fieritreretany azy ny olona tsirairay avy, samy manana ny andraisany azy, samy manana ny fomba fijeriny azy. Fa ianao manahoana ny fandraisanao azy ao anatin'izay mety hoe fakivianao ankehitriny, ohatran'izay mety hoe adi-tsainao sy adi-panahinao ankehitriny. Manahoana ny fandraisanao zany teny tompo zany hoe ianao izay efa zanany efa naterany, efa niteneniny hoe zanako ianao za fa niteraka anao androany, fa zetra nandray azy dia nomeny elo tonga zanak'Andriamanitra ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetrarehetra. Toy izy hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Tena raisinao ve zany teny tompo zany hoe adidiny ianao, ary rehefa adidiny ianao dia izy mahalala ny hevitra everany ianao. Ahoana ny fandraisanao zany teny tompo zany amin'ny maha-olom-baovao anao, amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao. Dia misy torohevitra vitsivitsy reto toy izy atsika amin'izay teny tompo zay ahafahantsika mitraka sy manana an'izay hoe fomba fijery miabo eo anatrehan'ny zava-misy izay iainana izay mety ho mahakivy sy mahaketraka izay. Voalohany dia ilainao ny manana fahatoniana tsara, tomy tsara, rehefa miatrika olana, miatrika fakiviana, miatrika trangan-javatra anankiray izay toa mahaverevitra, mampalahelo, mampitomany, dia ilaina ny fahatoniana, aoka ho tony tsara. Tsy manaiky ho ketraka, tsy manaiky ho potehany zava-misy ankehitriny. Marina fa mety tena mamizaka zany, tena mampalahelo zany, mety ho mahatezitra zany, fa ilainao zany fahatoniana zany. Fa zany teny tompo hoe ao anatin'ny hatezerana dia tsy ahefana izay tsara ho mason'Andriamanitra. Ny hatezerana dia tsy ahefana izay tsara ho mason'Andriamanitra. Ny fikorontanana ihany koa dia tsy ahafahana mandinika tsara, fa ilaina ny fahatoniana tsara. Ary tsy manaiky ho ketraka, mila manana fomba fijery ianao hoe za na dia zao raha ny zava-misy amiko dia tsy kivy tsy manaiky ho potehana zany ankehitriny, satria zanak'Andriamanitra, izy no miadidy izy no mahalala ny hevitra iverana. Fa raha mandalo amin'izao ankehitriny, tsy izao akory ny hamaritra ny ho aviko. Faharoa dia
mila dinianao tsara ny zava-misy, mamadibadika tsara, jerena tsara inona marina ny zavatra mitranga, mandinika tsara ny zava-misy, mijery zay azo trandrahana ao anatin'izany. Ahoana ny fomba ivoahana ao anatin'izany, ahoana ny fomba ioarana an'izany zava-misy zany. Tsy mijanona eo zany fa hoe raha zao tokoa ny zava-misy, inona no hevitra ahafahana mivoaka ao anatin'izao. Ahoana ny tsy toerana ao anatin'izao fahakiviana sy fahaverezan-kevitra zao sy zao alahelo zao, na mety ho fahasahiranana ny ainana ankehitriny. Mila matoky an'Andriamanitra ianao, fa izy tsy hamelanao irery. Fa zany ny teniny hoe za tsy mba afoy anao akory, tsy mba andao anao mihitsy na afoy anao akory, tsy mba andao anao mihitsy na afoy anao akory, ny teniny eo amin'ny Hebreo zany. Tsy mahafoy anao izy ary tsy hanary anao. De zany teny zany mila raisina, de mila raisina amin'ny finoana hoe Andriamanitra, na de zao aza mahazo ahy, de Andriamanitra tsy manary ahy ary tsy mahafoy ahy. Manana lalana hitondrana izy, manefy ahy izy, mitaiza ahy izy, tahaka ny tamin'ny mangy eo anatria ampanefy azy, hoy ny Tompo any amin'ny Jeremia. Ianareo dia tahaka ny tamin'ny mangy eo anatria ampanefy azy eo anatriako. Volavolainy, amboarany zavatra iray dia mety potika, dia amboarany zavatra anankiray indray hafa indray. Mamolavolanao Andriamanitra, manefy anao izy, mitaiza anao izy, manana lalana hitondrana anao izy. Eo anatria amin'ny fiatrehana ny olana dia mila matoky azy ianao. So ny ten'Andriamanitra koa amin'ny Romanina toko fahavalo andiny fahavalo amby roapolo, Romanina toko fahavalo andiny fahavalo amby roapolo, fa ny zavatra dia miara-miasa asoa zay tian'Andriamanitra. Andriamanitra dia Andriamanitra mpandresy. Asa raha azonao an-tsaina ny zavatra, ny toe-po sy ny fieritreretan'ny mpianatra Jesosy Kristy tamin'ny fotoana zay niarahany taminy nandritra ny 3 taona, niaraka tamin'ny Tompo izy. Nahita zavatra betsaka izy, nahita fahagagana samihafa izy, niatrika olana samihafa izy. Betsaka ny zavatra nandrehany, fa tsy hampantoanta zany hoe tia Jesosy tia tena Andriamanitra, mahay ny zavatra rehetra. Fa rehefa niteny taminy Tompo hoe tsy maintsy andao azy, dia tsy niraisiny zany teny zany, ohatra ny namaivaniny zany teny zany. Fa rehefa tonga tokoa ny fotoana izay andao zany Tompo azy, hiatrika ny ady. Ary rehefa tena niatrika ny ady tokoa, hoe misamborona ny Tompo, tsy namaly izy, fa tahaka ny zanak'ondry hoentina ho vonoana ny fijery azy ny tenin'Andriamanitra. Dia nanaiky izay natao tamin'ny rehetrarehetra izy, nokapohina izy, nolatsaina izy, nombona tamin'ny notsaraina izy, ary dia nombona tamin'ny hazo fijaliana izy. Teo anatrihan'izany very hevitra ny mpianatra, nitsotsoka ary Petera, nandositra, nanda azy, niseho tsy nahalala azy, niseho tsy namany, niseho tsy mpianany, satria tena hoe very fanantenana kivy tanteraka. Na dia teo aza dia 3 taona niarahana sy efa tenin'ny Tompo taminy, indray tsy maintsy andozany azy, dia tsy tao anatin'izany, fa tena hoe very hevitra. Dia tao an'izany tena ohatran'ny hoe resy ny Tompo, potika ny mpianatra, nihidy amatrany ny mpianatra, tsy sany voaka intsony fa natahotra. Fa afaka 3 andro nitsangana ny Tompo, velona ny Tompo, nandresy ny Tompo. Izay alalovanao ankehitriny, toe-ponao ankehitriny sy zavatra aizina mety ho lalovanao, Andriamanitra manana mahalala ny hevitra heverana anao. Ary tsarovy fa Andriamanitra mpandresy izy, Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra izy, ary ny zanany adidiny ianao. Aza manaiky toetra anatin'izay mety ho fahakiviana sy fahaverezan-kevitra ary fatadidio, fa mila matoky ny vavaka izay fahasandratrao eo anatrehan'Andriamanitra. Mino fa efa mivavaka ianao anatrehan'izany, ary tena andro manala ny ivavahanao, ivoahanao amin'izay mety olana samihafa. Fa Jesosy Kristy afaka mampandresy ianao. Dia araka amin'ny rizahentsika eo anatin'ny jiritsia,
hira zay ahafahanao mitraka, ahafahanao amanana fomba fijery miabo zany. Efa nasandratra tokoa ny tompo ary efa any amin'ny voninahiny izy. Efa afaka mangataka sika ary afaka manantena fa mikarakara antsika ny tompo, mamaly vavaka izy, fantatrisio fa mitaiza sy mamolavolanao izy ao anatin'izany. So rahantsika rizasolondehibe atao anatin'izay zao efa nasandratra izy, efa nasandratra izy, efa nasandratra Andriamanitra izy any amin'ny voninahiny. Reto misy zavatra anankitelo ary manampy anao ihany koa anana fieritreretana miabo. Voalohany dia zao hoe aza ampitahina amin'ny hafa ny tenanao, aza ampitahina amin'ny hafa ny tenanao. Mampatonga ny olona indraindray kivy, mampatonga ny olona indraindray lasa ketraketraka ny fony, dia satria ampitahiny amin'ny hafa ny fiainany.
misy olona anankiray izay mety hoetretiny niaraka taminy mety niara-nianatra na mety ho niara-ny lalao na mety ho teo amin'ny fiarahamonina de jereva ny fiainana ankehitriny de ampitahiny amin'iny olona iny hoe jerevo ianina jerevo zao zahako jerevo zao de lasa kivitsika lasa tsy le lanjatsika manjary ahenantsika indray fa tadio fa manana ny fetranao ianao manana ny limitinao ianao atreto ny limitinao de zao atsara iny zay trandrao ny fanomezam-pahasoavanao rehetrarehetra izao velarina ny fanomezam-pahasoavanao manana ny lalana itondrany anao manana ny planina heveranao anao izy hoe ianao de ohatran'izao ny itondrany anao satria zay no mahasoa anao sy ilain'ny tompo anao amin'izany lalana zany toerana zany tsy ho anao rery ny nanaovan'Andriamanitra fa tian'Andriamanitra koa hiasa ho anazy ary amin'izay misy anao ankehitriny zay de ilain'Andriamanitra ianao amin'izay fa hoy ny tian'Andriamanitra hoe zarazany samy hafa fanomezam-pahasoavana oharin'Andriamanitra amin'ny tenan'ny olombelona zany ny olona tsirairay avy sy ny fanomezam-pahasoavana io tsirairay avy misy ozy izy loha misy maso misy tanana misy tongotra misy sofina misy maso misy vava samy ilaina daholo ireo tsy misy ambany sy ambony ireo fa tena mandrafitra ny tena ho anankiray zany ka raha ohatra hoe miaraka maso daholo satria maso mety heverinao manana ny lanjany de tsy lasa tsy eo zany le maha olona ny olona de ohatran'izay zany nanaovan'Andriamanitra ny olona hoe samy amin'ny fanomezam-pahasoavany avy ka izay no mandrafitra ahatonga ny fiainana amin'izay kendren'Andriamanitra azy zany de aza ampitaina amin'ny hafa ny tenanao fa zay misy anao ankehitriny de isaory an'Andriamanitra ary angatao aminy zay mbola hitanao fa mety ho ilainao ivelaranao amin'ny maha ianao anao zany ny zavatra faharoa de ny hoe manana fieritreretana miabo ny amin'ny lasa manana fieritreretana miabo ny amin'ny lasa ny amin'ny fiainanao efa lasa zany ny amin'ny fiainanao zay efa lasa de manana fieritreretana miabo ny amin'izany betsaka tokoa ny zavatra mety ny ainanao tao anatin'izany lasa zany mety misy tsy fahombiazana tao anatin'izany tamin'ny fomba fijerinao azy mety misy koa fahoriana tao anatin'izany mety misy aretina tao anatin'izany mety hoe nanimba ny amin'ny fomba fahitanao azy manimba amin'izao fiainanao ankehitriny zao tadidio fa ny lasa tsy hiverina intsony fa ny fomba fiatrehanao azy no ahatonga an'izany anatsara ny fiainanao ankehitriny indray ekeo zany ny zava-misy zay no efa zavatra nitranga de ekeo fa zay no efa nisy tsy afaka hiverenanao intsony iny fa manana fieritreretana tsara amin'izay anatsaranao ny androany aza ny omaly zany no omena tsiny ny amin'ny tsy fahombiazanao ankehitriny aza mijanona amin'izany hoe raha tsy ohatran'izao zao iny zavatra iny de tsy ohatran'izao raha tsy zao no nitranga de tsy zao ny fiainako ankehitriny manimba anao zany ary tsy mahatonga fahombiazana eo aminao akory aza manaiky io korotaniny efa lasa ny zavatra zay efa lasa aza avelanao anakorotana na ampalahelo anao fa manaova ezaka anatsarana ny zava-misy ankehitriny inona ny azonao atao anatsarana ny zava-misy ankehitriny zay le hoe manana fieritreretana miabo tsara ny amin'ny lasa avy alao ny lasa ho any izy fa atsara ao zay misy anao ankehitriny ahafahanao mandroso amin'izay mety ho toerana misy anao ankehitriny zany ny fahatelo manana fieritreretana miabo manana pensée positive zany ny amin'ny ho avy ny amin'ny ho avinao ve ny raha apitsonao ve mbola azonao atsaraina ankehitriny zany afaka mety miovy zany zavatra henanao androany mety ao anatina fahasahiranana ao anatina aretina ao anatina alahelo ao anatina atezerana ao anatina tsy fahampiana ao anatina olana azonao atsaraina zany ny raha apitsonao de azonao atsaraina zany afaka miovy zany
tsy amin'izay misy anao ankehitriny. Izay ataonao ankehitriny dia isy fiantraikany amin'ny raha-pitso. Dia izay ataonao ankehitriny zany anatsara ny raha-pitsonao zany. Ny efa lasa dia izao izay anatsarana azy ankehitriny. Fa izay ataonao ankehitriny hamaritra ny hampitsonao zany. Raha misy zavatra efa ratsy ny ainanao taloha, aza miverina amin'izany. Fa izay ataonao ankehitriny hamaritra ny ho avinao zany. Jereo izay hisorohana izay mety ho tsy fahombiazana raha-pitso. Inona ny zavatra tokony ho sorohana ahatonga ny tsy fahombiazana raha-pitso? Amin'izao ankehitriny izao no mijery an'izany. Hoe zao zavatra mety hitranga amin'ny ho aviko. Raha manany amin'ny ho avinao ianao, izy dia izao ndray zao mbola ho aviko. Misy zavatra azonao sorohana dia ny ankehitriny zany. Ohatra olona nala fanadinana ve? Matahotra ny tsy ho afaka ve? Zao anao mbola afaka mianatra. Afaka manao ezaka ianao amin'izao fotoana izao, dia afaka ahomby ianao amin'ny raha-pitso. Fa tsy hoe hijanonao anatin'ny zavatra ohatra hoe, raha ohatra ka hoe mbola tsy nahavita nianatra tsara ianao teo aloha, mbola afaka mianatra ianao ankehitriny, ahafahanao hisoroka ny tsy fahafahanao fanadinana raha-pitso. Ohatran'izay zany manana fieritreretana miabo ny amin'ny ho avy. Fa aza manaiky hitoetra ao anatin'izay mety hoheverina ho tsy fahombiazana zany. Nde ny vavaka tena ilaitsika zany, entina miatrika ny ankehitriny sy ny ho avy. Mila mivavaka isika, mivavaka tsy mijahatra, mivavaka hatrany. Mety hoe efa nivavaka foana ianao, dia mbola tsy tonga amin'ilay andrasanao, mbola tsy mivaly ilay vavaka araka ny fijerinao azy, mbola tsy tratra ilay zavatra izay nangatahako, mbola tsy azo ilay zavatra izay nangatahako, mbola tsy tonga ny fahasalamana, mbola tsy mivany olana, mbola tsy azo izay volana tenaina. Io natria ny ezaka izay atao, miasa mafy tsika, manao ezaka mafy tsika mba hombiaza tsika. Fa tsisy zavatra azo moramora ihany koa, fa miasa mafy, miezaka mafy, miezaka manao ny sitrapon'Andriamanitra. Mety mbola tsy ao anatin'ny fahombiazana ankehitriny zany, fa zao tohizana izany vavaka izany. Mila manana faharetana, mila manana persévérance tsika ao anatin'izany. Fa raha misy toetra tsy mahomby kosa, misy toetra ratsy efa tsy mety, tsy akasitrahan'ny tompo, dia ilaina ny miala an'izany, mila ialana ainga an'izany. Fa tsy afaka mitoetra ao anatin'izany tsika sady hoe mivavaka mba ahomby. Na hoe anana fieritreretana miabo nefa tsy manao ezaka eo anatrehan'izany. Fa miasa mafy ary mandohalika mafy mivavaka. Mivavaka mafy ihany koa eo anilan'izay, sady miasa mafy, mandohalika mafy, miezaka makatoa an'Andriamanitra. Dia alao ny tompo hiasa, fa aza kivy, aza ketraka, aza malahelo, aza manometriny ny tompo. Fa fantany ianao, zanany ianao rehefa ny tenany hoe ny zanako sy ny tanako diaoko ao didiko ihany. Za mahalala ny hevitra hiverako anareo, dia hevitra mitondra fiadanana fa tsy loza. Tena raiso ao anatin'ny finoana, amin'ny finoana zany teny tompo zany, dia ekeo zany dia inoia, dia miandrasa ny tompo ao anatin'ny asa sy ny ezaka mafy izay ataonao zany. Dia tsika naraka ity mandohalika, dia andohalika eo anatrehan'Andriamanitra tokoa, mba ahomby, mba hiala amin'ny ratsy, ary dia ny tompo no ombantsika anaty zany. Ry zay sondrem-piany no mbola miaraka amintsika ao anatin'ity hoe mandohalika. Wow.
fanahyko maniranao tokoa mandoalika aminao agnaja soso mandoalika nitsaoka ny anaranao vonosy ny azavany tsavanao aneny fo kany masony fanahyko ifo manatinanao tokoa efa vonona anao nisitraka mandoalika aminao agnaja soso mandoalika nitsaoka ny anaranao vonosy ny azavany tsavanao aneny fo kany masony fanahyko ifo mandoalika aminao agnaja soso mandoalika nitsaoka ny anaranao vonosy ny azavany tsavanao aneny fo kany masony fanahyko ifo kany masony fanahyko ifo kany masony fanahyko dia izay indray no azo natoro tamintsika tamin'ity androantia omenantsika ihany ny laharan'ny findaizany afahantsika mifandray raha misy tokony ifampitonanam-bavaka na ifandraisana izay fiaraha-miasa samihafa dia ndromenanao ny laharan'ny findaizany afahana mifandray ny laharana zaina 033 14 081 43 033 14 081 43 ary ny laharan'ny telma kosa dia 034 80 747 60 dia ny tompony ombantsika hatrany ary iaraka amintsika amin'ny zavatra iry vavaka sika indray ny fitiavanao Andriamanitra fa tianay loatra ianao ary tsy foinao izahay te hanampy anay ianao ary te hampahery anay ao anatrehan'izay mety ainanay te hampianatra anay ianao mba hahafahanay tsy ho kivy hitoetra anatina fahakiviana eo alohan'izay andalovanay ary efa mandaly fifaliana izay ataovy mahatsiaro misaotra sy mideranao hatrany Andriamanitra
azavelana ho variana fotsiny zay rehefa ao anatin'ny fiainana fomba fahitana azy hoe milamina. Nefa koa aiderana ao an-trany na dia eo aza mety ho fahakiviana ary tompo. De jereo ny tsirairay avy zay ao anatin'ny olana ary tompo. Ianao no amaly vavaka, ianao no amonjy ka tena ho tsapa tokoa ny tananao mahery manampy ny tsirairay avy. Ny dera sy ny asa sy ny voninahitra ny eo anao irery ihany. Misaotra indrindra tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fandaharana iray vatsy iray aina. Fandaharana iray vatsy iray aina. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Herliva Razafy Manantsoa. Isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy fahefany ka hatramin'ny 5 ora sy fahefany eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.